Aleloia, miderahany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonona ny fiderana azy rehetra? Sambatra izay mitandrina mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao, vangio aho amin'ny famonjenao aho. Ahitako ny soa azo ny voafidinao, hifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao. Iraviravoko miaraka amin'ny lovanao. Efa nanota izahay mba mino razanay, efa nanao izay meloka sy ratsy izahay. Andriamanitra ranaiza ny an-danitro, midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao zahay. Misaotra noho ny amin'ny famindram-po sy ny hatsaranao, koa ankehitriny eo ampantanterahana izao fampivavahana izao zahay Tompo, manasanao mba hanatrika feno izao fotoana izao, ary ianao rery no miamboninahitra, aoka hoeniko ny voninahitra ao ny fivavahana izay tanterahana, ka ny sambatan'olona rehetra izay manaraka izao fandahana izao, dia ho feno ny fanelombeloma amin'ny fanatrihanao izy ireny. Mitenena aminay ary ampifantahana ny sitraponao fa miaino ny zanakao na an Jesosy. Amen. Fiadanana, tononona aminao zany teny izany mba ho tanteraka aminao sy ny ankonanao. Sady ho mariky ny fampiarabana sy solo ny fifandraisan-tanana. Ny fiadanan'ny tompo tokoa ane ho amin'ny sabatan'olona amin'ity sabata ity. Ny mitarika izao fotoana izao dia ny fiangonana adventista somanandrariny. Andeha ho lazaiko aminareo hoe iza no mitarika izany fanompoam-pivavahana izany. Ny hitarika ny fotoana dia Razafindrabe Aurore. Ny tondra ny vakitenin'ny soratra masina dia Nivo Andriatsiferana. Ny anao ny vavaka ny fiankofana Ilolona Patrik Ramparany. Ny hitarika ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampavolony kosa dia Rakoto Anjaka Tovy Malala. Ny tondra ny afatra mavesatra izay ho an'ny ankizy dia Loiza Ravelonary Malala. Ny farany nefa ny lehibe indrindra dia ny tondra ny afatra ho an'ny rehetra dia i pasteur Rakoto Pierre Jean Sosten. Tsy adino ihany koa ny miarahabantsika tsirairay avy na tratra izao asaramanitra malagasy izao. Ny fiadanan'ny tompo ane ho amin'ny sambatan'olona amin'ity sabata tontolo ity. Ny nanao ny fanolorana antsika teo dia Kazalelina, ary etintsika hanohizana amin'ny fotoana sy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira faharoanjato mihira firampifaliana. Say
Ankehitriny dia manasanao aho handray ny baibolinao ary hamaky izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko 5, Lioka toko 5 ny andininy 1 ka hatramin'ny 11. Lioka toko 5 ny andininy 1 ka hatramin'ny 11. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesarety Jesosy ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, "Mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazahoana hazan-drano." Fa Simona namaly ka nanao hoe, "Tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato." Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary noferinoany ny sambo kely roa ka efa saika nilentika. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe, "Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho." Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habeny ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio izay niombon-draharaha tamin'i Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, "Aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao." Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ahasoantsika anie izany teny izany. Amen. Manasantsika hivavaka mandoalika. Ray masina tsara indrindra ny an-danitro, ndreto ny mpanomponao, ireto mpiaino sy mpanatrika rehetra reto, te andre ny feonao amin'izao andro asaramanitra eto amin'ny firenena izao, ary indrindra koa te hanome voninahitra anao amin'izao andronao masina izao. Ray malalo, miangavy ianao izahay mba tahio manokana izao fotoana izao. Enganie mba tsy hiverina any aminao ny teny rehetra izay horenesinay raha tsy efa navita ny asa ny taty am-ponay. Dia tahio ny mpanomponao hitondra ny teny, ary tahio koa ny olona rehetra izay mihaino sy mijery izao fotoana izao.
Zany vavaka izany tononona isangatanay amin'ny anaran-tsony Jesosy irery ihany. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ny fanatitra sy ny ampahafolony isika. Raha amin'ireo fotoana mahafinatra sy manandanja indrindra izany ko asaiko ianao amin'izao fotoana izao mba handray izany ampahafolony sy fanatitra izany, ary rehefa vonona kosa dia hiaraka hivavaka mangina isika. Vavaka mangina isika tompoko. Mampiasa ny fananatsikintsika mba hanomponan'Andriamanitra satria fampiasam-bola azo antoka izany. Ary tsy mahagaga raha ny teny toy izao ny apôstôly Petera hoe ho levony afo ny tena ny zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany izay rehetra eo aminy. Ao amin'ny Petera 2:7-10 misy an'izay teny izay. Tsy hanatombam-bidy intsony ny harena amin'izany andro izany. Ary rehefa miaka-bidy ny vidim-piainana dia anisan'ny toe-javatra sarotra indrindra eto amin'izao tontolo izao izany. Any amin'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao dia toy izao no zava-misy any amin'ireo firenen'ireo. Ray amin'izany miloloha vola ny olona mandeha mitety ny tanàna maro mba hividy vola, hividy sakafo any amin'izany toerana lavitra izany. Ary any amin'ny firenena hafa kosa dia toy izao milahatra eny amin'ny banky ny olona mba ahazo vola izay nitehirizina nandritra ny fotoana maharitra. Kanefa ao aorian'izay dia miteny reto ao amin'ny banky izany hoe tsy afaka manome fahafapo anao izay fa tsy misy ny vola. Betsaka ny fahasorenana vokatra izany rehetrarehetra izany. Ohatra roa ihany no tanysaiko taminao fa amin'izao fotoana izao ny olana amin'ny toerana sasany dia tsy manana fantokisana intsony ny amin'ireo mpitondra fanjakana. Maro manao izay anakalozana amin'ny volany amin'ny sandam-bola ambony kokoa. Fa amin'ity an'ity kosa ny tompo dia miteny amintsika ao Mateo 5:20 manao hoe miariariana ho anareo any an-danitra. Tsy voatery anao varomaizina ianao fa toy izao ny fanambaran'ny Timoty ao amin'ny Timoty 2:5-12 manao hoe mba hanao asa soa, mba hanakarena amin'ny asa tsara, azoto manome sy miantra. Izany toro-hevitra tsara izany no ahafahantsika tsiray avy mitahiry ny harenantsika mba tsy ho harena mora loha, tsy mety ho azy ny mpanamitra ny sy ny mpangalatra ihany, fa harena kosa izay aritra mandrakizay. Koa amin'ity marain'ity raha dia asaiko ianao hanolotra n'izay azonao atolotra rehetra ho an'Andriamanitra, ka andeha ity vavaka iray ity no iarahantsika ho fanehoantsika fa vonintsika hanolotra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Tompo, mihevitra anay tokoa ianao ka miay anay ankehitriny sy ny fiainanay ho avy rehetra. Misaotra anao izay noho ny toro-hevitrao. Miteza raha nampy anay mba hatonga anay tompo ho mpanatanteraka ny toro lalanao satria angatanay sirinay izany vavaka izany ny amin'ny ara-tsony Jesosy. Amen. Ho fanatanterantsika ny fanatazana ny fanatitra ara dia andeha fiakirana hoentsika mandravaka an'izany.
fanolorantsika ny pahafolony sy ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia asaiko ianao hiaraka anao ny laharan-kira fa 700. Amen. Tonga amin'ny toriteny ho any ankizy izany tsika izao fa mialohan'izany dia andeha ataontsika ilay hira oramamy. Mbola faly miaravantsika rehetra indray natratra ity sabata ity. Tantara iray no andeha akantsika lesona androany. Fa mialohan'izany nefa dia anondrika alohantsika isika hivavaka. Mitenena Jehovah fa miaina izahay mpanomponao. Amen. Ny lohatenin'ny toritentsika androany ankizy dia mitondra ny lohateny hoe tsy manary tokona dia toa tsy eo aza Andriamanitra. Taloha ankizy ny sambo iray rendrika teo amin'ny faritra angazana iray. Anankiray monja tamin'ireo tatsambo nitafavoaka velona ka voatsipy tao amin'ny nosy kely iray tsy nisy ponina. Tena kivy ity tatsambo ity. Nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hanampy sy hanafaka azy. Isan'andro izy dia nitazana teo amin'ny ranomasina sao dia misy sambo kely andalo saingy tsy nahitambokany izany. Navita nanangana trano bongo kely izy ka napetrany tao izay any sisa mba tavela tamin'ilay sambo rendrika. Indray andro nahita setroka niakatra izy. Izy zany avy niverina naka sakafo hoaniny amin'ny tontolo andro io ka nahita setroka izy. No tonga teny atorany izy, kay ilay trano kay no may. Kivy tanteraka ilay tatsambo ka tsy nahita toro mihitsy izy ny alan'io. Noho ny maraina nefa izy dia gaga be fa nahita sambo iray nanantona efa nakaiky ny morontsiraka. Faly dia faly rankizy izy. Sa tsy izany ozy nareo? Rehefa tafahoana tamin'ilay kapiten'ilay sambo izy dia nanontaniany hoe ahoana no nahafantaran'izy ireo fa tokony hamonjy azy eo amin'ny nosy tsisy ninino izy ireo. Niteny ilay kapiteny hoe hitanay ilay setroka nalefanao omaly saingy efa nanakaiky ny fotoana hisondrotan'ny ranomasina ka tsy maintsy niandry izahay mandra-pahatonga ny fotoana na ahafahanay nanantona anao. Ajanoko ohatra eo rankizy ny tantara. Isika rankizy
tsy tokony hanaritoky amin'Andriamanitra satria izy ihany no anampy antsika rehefa misy ady sarotra miseho. Koa manantena aho fa manomboka androany dia tsy hanaritoky aminy intsony isika fa ino azy mandrakariva. Amen. Hiaraka hivavaka isika maranana izany teny izany. Andriamanitra, mbola faly misaotra anao izay fa nomenao an'iny teny indray. Engany izany mba hampiaranay amin'ny fiainanay mandrakariva. Ampio izay mba tsy hanaritoky aminao izany. Amen. Ho fanomanana ny fomam-panahintsika andray ny afatra manaraka dia andehantsika hiaino ny feo adventista somanandrariny hanomana antsika amin'izany afatra izany. Hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ny dera sy ny saotra izay azy rehefa hatramin'ny taloha indrindra dia atolontsika ho an'ilay iray pahary sy mpamorona antsika. Ampivaliana no hiarabana antsika rehetra izay manaraka izao pivavahana izao, manaraka ihany koa ity fandarana manokana ity ho aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny famindram-pony dia tsy hitsahatra ho amin'ny tokoana ambaravaranao sy ny fiainanao manokana.
Amin'ny ty androany ity dia fifaliana manokana ho andray ny hitondra ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay mendrika sy sahaza ho antsika tsirairay avy. Koa mialoha izany nefa dia sitrako indrindra raha hiaraka hanondrika ny lohantsika isika ka hivavaka. Tompo Andriamanitra ray eo ankehitriny dia vonina izahay handreny teninao, vonina izahay hiaino teninao, koa mitenena Tompo fa miaino ny mpanomponao ary ampifantaro anay ny sitraponao. Mitenena Jesosy eo. Amen. Te hiara-dalana aminao Jesosy. Te hiara-dalana aminao Jesosy. Matetika isika eo amin'ny fiainana dia miady rery. Ary matetika dia kivy, ketraka, tsy mahita vokatra. Anika mamoy fo tanteraka eo amin'ny fiainana. Mitototo etsy mivezivezy eroa, mitady vahaolana saingy zava-poana zany ezaka rehetra zay mba hita fa mety rehetra izany. Impiry ianao no efa saika ho kivy, impiry no efa ketraka, impiry no efa namoy fo tamin'izao fiainana izao, na teo amin'ny fitadiavana izany, na teo amin'ny asa izany, na teo amin'ny fahasalamana aza. Impiry no efa nangataka tamin'Andriamanitra, kanefa tsy nahitana hoe mijery ve Andriamanitra sa tsy mijery, miaino avy ve Andriamanitra sa tsy miaino ahy. Araka ny tantara kely izay nientin'ny ankizy teo, dia mitoky amin'Andriamanitra na dia toa tsy eo azy Andriamanitra. Ry ava-malala, ry mpiaino malala isany, mety nandisy fanantenana anao ny havanao. Mety nisy olona mety efa nametraka fitokisana taminao nefa nandisy fanantenanao ihany koa. Mety diso fanantenana ianao satria napetrapetraky ny olona, ary tsy izany ihany fa nanantena fahombiazana ianao kanefa tsy nisy fahombiazana azonao tamin'izany fotoana izany. Tsy ianao rery nefa ny mety efa tratra ny toe-javatra toy izany. Tsy voianao no tratra ny olana saribahana teo amin'ny fiainana, fa manasanao aho hanaraka hatramin'ny farany ny famelabelahana tsoratra masina izay tanterahantsika ny amin'ny filazana ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity, fa mahana vahaolana ho anao Jesosy satria te hiara-dahana aminao izy ary te hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao izy. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe na mikory aza izao tontolo izao, na tsy mamotsina aza ny aviavy, dia manana vahaolana mahasoa anao ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Lioka 5 no andraisantsika andalan-teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Lioka 5 izay efa avy novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, kanefa sitrako indrindra raha ianao mihitsy no anokatra ny tenin'Andriamanitra andray ny voalaza ny Lioka 5. Manomboka eo amin'ny 1 no iarahantsika mamaky. Lioka 5 dia ny 1 sy ny 2. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farin'ny Genesarena Jesosy, ary nahita sambo kely 2 nijanona tsasisy ny farihy izy. Eto dia misy toe-javatra iray izay somaro manahirana ihany. Jesosy mitoro ny tenin'Andriamanitra. Jesosy milaza ny vaovao mahafaly ny soratra masina. Vahoaka maro no ny fanizina misisika hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ary tamin'izany fotoana izany dia nitady vahaolana Jesosy. Naka toerana akaikaiky ny rano izy. Tamin'izay fotoana izay nefa dia izao ny zavatra nitranga. Teo akaiky ny farihy izay nisy an' Jesosy
dia ny sambo kely anankiroa ny antsona efa nipetraka efa nakasisiny tamin'izany toerana izany. Ary volazan'ny tenin'Andriamanitra fa Simona sy ireo namany izay efa avy nanarato dia efa nanasa ny aratony. Tehiteny izany rehetra izany hoe efa nakasisiny ireto olona ireto. Ny sambo efa nakasisiny ary ny mpanarato efa nanasa ny aratony. Tô milaza hoe efa kivy tanteraka. Efa tsy naomby ny ezaka rehetra izay natao. Ery amin'ny 15 aza dia milaza izy fa Simona namaly hoe tompoko, nandritry ny alina no efa nikelezanay aina nefa tsy nahazo na inona na inona. Nanao ny ezaka rehetra, nanao ny fikarohana rehetra, nanao ny fomba rehetra sy ny fahaiza-manao, ohatra ny hoe efa tapitra voatetiny ry Petera, Simona Petera sy ny namany avokoa ny toerana rehetra, saingy tsy nahazo na inona na inona. Tsy naomby ny ezaka izay natao. Kivy, ketraka, diso fanantenana tanteraka. Satria ny hevitra amin'ny maha-olombelona, ny hery rehetra amin'ny maha-olombelona dia nampiasaina avokoa. Maraina ny andro, tsy naomby. Ary efa nakasisiny ny sambo. Tsy Petera ihany no tsy naomby, fa nisy namany ihany koa izay tojo fahakiviana lehibe, tojo olana goavana. Mety maro samihafa ireo olana any an-tokantrano, olana tokony hovahana. Mety efa nieritreritra izy ireo hoe andeha hitady vola, andeha hiasa, andeha hanarato, fa hovahanay izany problema rehetrarehetra izany. Aza matahotra, mety misy olona efa nomena toky any ananiny kanefa indrisy ry hava-malala fa tsy nisy na dia trondro iray aza. Efa nakasisiny ny sambo. Ianao koa mety efa tojo zavatra manahirana mafy toy izany, ary mety efa nanapa-kevitra ny mba hakasisiny ihany koa. Mety efa nanasa tanana mihitsy aza hoe tena kivy, ketraka, tofoka tanteraka fa tsy naomby ny ezaka rehetra izay atao. Eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra mety efa nieritreritra ianao hoe ok izay fa aleo mba hakasisiny kely aloha, aleo mba hipirina kely indray aloha, aleo aloha mba hanao ofo, fa efa tena tsy lay tsony. Ry hava-malala, aza kivy, fa manana torohevitra manokana ny tenin'Andriamanitra. Ary mahafinaritra ny trangan-javatra miseho eo amin'ny 17. Na dia teo aza ny toe-javatra tena nahakivy sy nahaketraka anireto ekipa ny mpanarato ireto, Petera, Simona sy ireo namany izany. Na dia efa voasasa aza ny arato, efa tapa-kevitra andeha hody eo amin'ny 17, mahafinaritra ny voalazan'ny soratra masina. Ary niditra tao amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy. Jesosy io. Marina hoe tsy dia hiditra ao amin'ilay sambo kely ny programan'i Jesosy tamin'ity indray mandeha ity. Fa hitory ny tenin'Andriamanitra, kanefa ilay sambo kely napetsonina izy ireo, napetraka izy ireo nakasisiny teo akaikin'ny farihy misy an'i Jesosy. Aiza ho aiza ny sambo kelinao ny miantsona ankehitriny. Aiza ho aiza ny Jesosy ny toerana misy azy. Tsy nanany sarotra an' Jesosy ny niditra tao anatin'ny sambo kelin'ny Petera, satria teo akaikin'i Jesosy. Ary Jesosy dia te hiditra, te hiaraka aminao ao amin'izany sambo kely izany. Eo amin'ny fiainana dia mety kivy sy ketraka isika, mety mamoifoy isika, kanefa na izany aza, mahafinaritra ny 17, Jesosy dia niditra ho ao amin'ny sambo kely. Aza atao lavitra an' Jesosy ny sambo kelyntsika. Ny tokantranonao ry hava-malala aza atao lavitra an' Jesosy. Ny fiainanao aza avela ho lavitra an' Jesosy. Aoka ho eo akaikin'i Jesosy mandrakariva. Mba moramora am' Jesosy ny miditra. Ary Jesosy ny mahafinaritra dia izao, rehefa tonga teo izy tsy nanometsiny amin'ny Petera mihitsy, tsy nanometsiny an'ilay Jona sy ry Andrea namany manao hoe aiza moa no hamokatra ianareoko, ny olona ato mihaino ny tenin'Andriamanitra, nareo lozana manarato. Fa niditra tao amin'ny sambo kely izy.
eo amin'ny tapany manaraka mahafinaritra ala fihetsika nataon'i Jesosy. Hoy Jesosy ny andeniny fahatelo, dia niditra tao amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely ny tany, dia nipetraka tao amin'ny sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Zavatra roa no nasain'i Jesosy ataony mpianatra. Rehefa niditra tao amin'ny sambo kely Jesosy, dia nasainy niataka kely tamin'ny tany, niataka kely tamin'ny vahoaka, ary nampianatra sy nizara ny ain'ny tenin'Andriamanitra. Zavatra roa no angatahan Jesosy amin'ny fiainanao ry hava-malala. Raha vonona ianao ary tapa-kevitra te hiaraka amin'ny Jesosy, tapa-kevitra te hampandroso an Jesosy ary te hanao fanandramana, izany hoe miaraka amin'ny Jesosy, satria olona tsy namokatra ianao teo amin'ny fiainanao, tsy nanjary ny zavatra rehetra izay atao, mety efa kivy ianao, mety nisy zavatra nitolomanao am-bavaka teo amin'ny fiainana kanefa tsy mbola nivaly mandrak'androany. Zavatra roa tsy sarotra no angatahan'Andriamanitra, ary ny Andriamanitra tsika dia tsy mitady zavatra manahirana fa azonao atao no angatahan'Andriamanitra. Voalohany, nasain'Andriamanitra miataka kely amin'ny vahoaka. Izany no zavatra tokony ataontsika voalohany, miataka amin'ireo fomba mampanao sy fahazarana ratra, tsy mampahomby, ireo zavatra rehetra izay tsy tsara, ireo zavatra tokony hialana amin'ireo fomba mampanao tsy mendrika rehetra. Asa izany na amin'ny fomba fiteny angambany, mety amin'ny fomba fiakanjo, na fotom-pisaina, na fomba mampanao, ny fomba fihinana mihitsy aza, miataka kely. Ary izany no zavatra ilain'i Jesosy aminao. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao miova ho amin'ny fanavaozany saina. Aza manaraka amin'ny fanaony zao tontolo izao. Tsaroantsika angamba ny tantara. Rehefa nidina avy any amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy, nitondra ny didy folo, latsaka tao amin'ny fanompotsambon sy ny fiainana jentilisa ny vahoaka ny Israely tamin'izany fotoana izany. Dia hoy Jehovah teny tamin'i Mosesy hoe asio miala zarao roa ny vahoaka. Dia hoy Mosesy manao hoe makanesa aty izay rehetra an'Andriamanitra. Dia niataka any vahoaka izy. Mila miataka. Tadiditsika koa angamba rehefa faranana ny tantaran'ireo mpiodina amin'Andriamanitra ary Kora sy ry Datana sy ireo namany. Dia hoy izy Mosesy miata amin'ny lainy Kora sy Abirama ry Datana ianareo. Misy fiatana, misy zavatra tokony hialantsika amin'ny fomba manao sy ny fiainana zao tontolo izao. Ny miataka ihany koa dia te hilaza hoe miaraka amin'ny Jesosy, manao fistahana kely, miaraka amin'ny Jesosy, miara-miaina amin'ny Jesosy. Izany ry hava-malala no tokony ataontsika, ary amin'izao vanim-potoana izao no tokony hanaovana izany. Tsy sarotra izany, fa mora izany, fa miakina fandavantenanao anatanteraka azy. Ary rehefa izany dia ny fangatahana faharoa dia hoe aoka vonona hiay ny tenin'Andriamanitra, hizara ny tenin'Andriamanitra. Satria rehefa avy niataka kely ny tany, niataka amin'ny vahoaka izy, tena nanomboka niay ny tenin'Andriamanitra, niay ny tenin' Jesosy tao anaty sambo kely. Rehefa tanteraka izany rehetra izany eo amin'ny 14, ary rehefa nitsahatra ny tenin' Jesosy, izany hoe efa vita zany ireo zavatra rehetra izay notanterahana, nanaraka ny toromarika rehetra le mpianatra, dia mahafinaritra ny zavatra niseho. Hoy ny 15 sy ny manaraka, ny 14, mandrosoa amin'ny lalina dia alatsao ny aratinao azon'azan-drano. Mampirisika Andriamanitra mba hiroso lalindalina kokoa isika hanao fanandramana miaraka amin'ny Jesosy. Efa tsy namokatra nandritry ny alina, tsy nety ny zavatra natao rehetra, tsy nahomby ny ezaka rehetra, kanefa noho ny aminao Jesosy dia ataoko ihany izany. Ary hitantsika ny toy ny tantara, fa feno ny sambo kely, ary tsy niazo ihany ny feno, fa ny sambo kely ray nandalo kosa dia natsihina izany sambo kely izany. Feno ihany koa ilay sambo kely, feno safinoniko ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ry hava-malala, ry mpiaino malala, io Andriamanitra izay nivavahany razambentsika taloha no mbola Andriamanitsika. Jesosy ilay nanao fahagagana sy niditra an-tsehatra tamin'ny fiainany Petera no mbola Jesosy tsika amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra tsy nahomby ry Petera,
nivadika fahombiazana amin'ny fiarana tamin'i Jesosy. Afaka mivadika eo fahombiazana ny tsy fahombiazana eo aminao rehetra. Miaraka amin'i Jesosy. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay ilay Andriamanitritsika. Jesosy izay niaraka tamin'ny Petera mbola Jesosy ary zany ny Jesosinao. Miantso anao manokana Andriamanitra mba hiandany aminy, hanolotra ny fiainantsika hiaraka aminy ary androany. Dia teanao fanandramana miaraka amin'ny Jesosy vienao. Miantso anao Andriamanitra. Meteza iroso amin'ny lalina, amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Aza miditra marivo fotsiny na manandrak'andrana fa midira amin'ny lalina na dia efa tsy namokatra aza miaraka amin'ny Jesosy. Fanandramana lehibe tsara dia tsara ny miaraka amin'Andriamanitra. Te hiara-dalana aminao Jesosy. Vonina ve ianao hiaraka aminy? Tsaroantsika angaman'ilay tovolahy roa lahy teny Emosy rehefa niresaka momba an'i Jesosy izy. Jesosy kosa tonga niaraka aminy. Zany zavatra nitranga. Ary nahita an' Jesosy izy mirahalahy, niazakazaka indray niverina nampandre ary nampahery ireo rahalahiny, ireo namany. Ary raha teny an-dalana izy, voatafiditra tao an-trano izy, niresaka amin'ireo rahalahiny fifanehoana tamin'i Jesosy izahay. Jesosy kosa efa tonga ka niteny manao hoe ny fiadanana ho aminareo. Te hanome fiadanana ho anao Jesosy. Ny tsy fahombiazana rehetra ho avady Kristy fiadanana eo fiainanao. Fa meteza hombanao Andriamanitra. Meteza hiaraka amin'Andriamanitra, hanolotra ny fiainanao amin'Andriamanitra. Fanirianao ve ny anao fanandramana miaraka amin'ny Kristy? Fa ampy ho anao fahasoavan'i Jesosy. Ampy ho antsika ny fiadanana sy ny fitahiana ao amin'ny Kristy. Koa izany fiadanan'i Kristy izany no tononina ho amintsika rehetra. Ka namafy aza ny fiainana an-tany miaraka amin'ny Kristy. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ampiatrao ho aminy ny fanahiana fa izy no hiahantsika rehetra. Hitanao Kristy. Amen. Ampy ahy Jesosy, eny ampy anao ihany koa. Amarana izao fotoana izao isika andeha ho ataontsika horedontsika amin'ny fo ny hira 720 hira 720. Mafia
Iaraka ivavaka isika. Tompo Andriamanitra raina io, ianao lay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, mahary ny zavatra rehetra, ary nanao anay zanak'olombelona. Misaotra anao zay Jesosy malala satria tianay ianao. Na dia eo aza ny zava-manahirana eo amin'ny fiainanay, na dia mandalo zavatsarotra aza amin'ny fiainanay, azona iantoko Andriamanitra ao. Fa te hiditra eo amin'ny fiainanay ianao ary hiaraka aminay mandritra ny fotoana rehetra. Koa zay rehetra nataonao tamin'ny Petera fahiny sy ireo namany dia ataovy amin'ny fiaina tokantranonay tsirairay avy. Ataovy amin'ny fiaina ny Sabatan'olona aminay. Jesosy malala te hanao fanandramana miaraka aminao izahay, koa raiso izahay, aoka anisany hiditra lalina amin'ny fivavahana izahay, hiditra lalina amin'ny fiainana miaraka aminao, ary aoka hitondra fiadanana sy fifaliana ho anay ny fiarahana aminao. Koa ny fahasoavanao anay Kristy io ho aminay tsirairay avy zay manaraka izao fandahana izao, naran'i Jesosy no hanonana mivavaka. Amen.